Namoaka ny valin'ny fitsiriana nataony momba ny lisam-pifidianana eto Madagasikara androany sy ireo manam-pahaizana iraka manokana avy amin'ny vondrona OIF ny step-kavalo no voalazan'ireto manam-pahaizana manokana reto fa tokony hojerena taoriana ity fitsiriana voalohany ity. Mikasika ny lafiny ara-informatika no tena nasian'izy ireo resaka tamin'izany. Raha ny tatitra nataon'izy ireo dia tokony hojerena manokana ny toerana asian'ireo fitaovana informatika mitahirana ny lisam-pifidianana, toerana tokana sy termatsy no misy azy ity ka dia atahorana raha sendra misy tampoka ny olana na ny mety ho famaizan'ny trano misy azy izany. Voaresaka ihany koa ny tokony hanafanana ireo mpikirakira ireo fitaovana informatika ireo. Mikasika ny fisoratana anarana ihany koa dia nanolo-kevitra izy ireo ny amin'ny tokony hanaovana ny karapanondro ho biometrika ary tokony ho ampirisiana ihany koa ny tanora mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mbola hiverina eto Madagasikara moa reto manam-pahaizana manokana ireto aorian'ny fanakatonana ny lisam-pifidianana amin'ny volana aprily 2024.